Salama tompoko, tonga soa anatin'ny fandarana za tia laza inona vaolana. Ny tenako moa dia efa fantatrareo fa docteur en malazologie betsaka ianareo no nangateka torohevitra taty amiko momba ity syndrome ity mba tsy lazako hoe areti-tsaina. Androany ary dia hoentina manome fahafapo antsika rehetra dia reto misy torolalana folo hoentinao manalaza tena faraka izay aingana indrindra. Voalohany ary tadidio fa torohevitra natao antsika eto Madagasikara ity torohevitra ity mba ry mandaitra indrindra raha tia laza eto Madagasikara dia ny manao pihira. Mety hoe ianao hoe tsy manana feo aho aza manay fa raha vehivavy ianao dia tsy ilainy izany feo zany fa mila manana feo fotsiny dia efa mino fa laza ianao raha ny tena mety indrindra ary dia kilaoty fotsiny anaovanao rehefa miankatsehatra dia ho hitanao fa ianao no resaka amin'ireo tambanjotra internet rehetra toy ny Facebook sy ny Twitter. Faharoa raha teanao pihira nefa dia mila hira voalohany indrindra raha tsy dia tena famotaletanao ny famoronana dia manasanao hitsidika ireo namantsika afrikana izay tsy dia tena malaza izay tsy tena malaza eto Madagasikara alaivo ny gadona sy ny feokirana dia ataingainy parole eo amboniny. Tena mety indrindra amin'ilay parole dia mampiseho hoe be favaly be ianao ny olona manja manko fondable be ohatra hoe jalozinao io ajanony aza mialina fiainan'olona na ihany koa ilay hoe be aza be kritika rehefa tsy mahavita. Fahatelo ny tena mety be ihany koa resaka parole dia ilay mampiasa phrase d'accroche hoy ny vazaha zay ahafahan'ny olona mampiasa azy amin'ny fiainana andavanandro ohatra hoe à suite des libérations pointure 42 tsy ataonao double plus ireo maro ahafahanao mamoriporina. Fahaefatra aza matahotra ianao fa tsy dia hijanona ela amin'ilay parole ny olona rehefa tsara ny clipnao manaraka toetrandro ataovy HD. Tsy adino ny danseuse izay ilaina be tokoa ary tsara raha mba mampiseho ihany koa sila-pitombenana na dia kely fotsiny azy. Ny figurant ezahanao manao tantara kely ary ny indrindrindrindra ny tena important dia aza adino ny haingo zany hoe ilana trano misy piscine sy 4x4 amin'izay hoy izy kala zilenina hoe ary tao manambola be ilay kala ihaniny iny. Fahadimy eo amin'ny resaka clip ihany koa dia aza isalasalana mihitsy ny fisoloana akanjo abusif ny maximum indrindra ho atao. Ny resaka taovolo tsy atao ambanin-javatra ny antony ilazana hoe entina andrebirebena ny sainy ny mpijery mantsy ny lamodinao mba tsy fatohany be loatra any amin'ilay parolenao somary merdique. Fahaenina ny anarana hoentinao amin'ny maha olo malaza anao ihany koa dia manana lanjany maha futur VIP anao. Izao anarana tsikitra loatra aza sy nanao de famille ohatra hoe Ingrandianarivelo ohatrany hoe mpanao politika be izao isy couleur ohatra hoe tansimena Black Nadia perle noire fa reny fotsiny efa nisy naka mitedava couleur hafa mihitsy ohatra ny hoe aingo jaune poussin zany zao mety be. Fahafito efa nananao daholo ireo dia mandeha any amin'izay ary maka manager ary aterany amin'ny télé sy radio ny asa tananao sy ny hiranao. Ny tena mety indrindra rehefa tia laza dia mba manana ny enti-manana satria mila matrakena tanteraka ny hiranao na hira farak'izay pourri ary efa mandeha matetika loatra amin'ny hainao manjery dia hitanao fa tsy afaka ambavan'ireo kolongany 67 hectares sud rehetra ny hiranao. Fahavalo aoriana izany dia mba manomboka fantatry ny olona amin'izay ianao aza mandaka contrat izany intsony manomboka eo satria ilay nitazona laza kely iny efa nananao ny sarotra ny any ngeza indrindra na amin'ilay tourné ambanivohitra be na kianja makina coliseum izao hita foana ianao ataovy mihitsy izay isiny copie-coller anao fa hitanao fa vao maika mpiakatra ny lazanao izany. Fahasivy aza adino ihany koa fa akoatra ny fanaovana matraquage dia mba mahomby be ihany koa hitazomanao ny lazanao ny fanaovanao dokam-barotra maro samihafa. Akoatra ny fisehoanao télé mantsy dia aza adino fa mety hisy afisy eraky ny tanàna afishinao akaikina biscuit na moto na vovon-tsavony miaraka amin'ilay pousse-pousse ahafantarana hoe tsara ilay produit amidinao. Fahafolo sady farany ary tena sarotra aminao raha tena sarotra aminao le hoe resaka hoe mihira raha tia laza dia ireto misy karazana fandarana afaka manampy anao amin'ny fitiavanao tia laza mandraisa anjara ohatra amin'ny copie-coller ary aza misalasala mihitsy manaova bêtise na dia ny fandraisanao anjara amin'ilay copie-coller fotsiny dia efa bêtise be mihitsiny. Ao ihany koa ohatra ny popular mba ahafahanao misongadina be indrindra dia aza adino ny touche personnelle kelinao ohatra hoe faux fesse entiko mametraka ny veloma mandra-pitafa antsika rehetra dia noko sahady fandaitra aminao ireo torohevitra ireo averiko olo malaza no taranjako fa raha ohatra teo artiste ianao dia amin'izay fotoana izay dia olo-kafa mihitsy no atoninao. Aza misalasala ary mizara ity video ity sy mametraka j'aime dia amin'izay koa mba malaza dia mba tovy isika tantaraiko aminareo ohatrany ahoana izany lazako izany. Zay
ino fa voilà tsika menakamo merci